Ty olona tsy hita zay zavatra hoe inona ny zavatra tena hoe zava-doza nataony na hoe eloka bevava nataony ity anabavy ity. De zao giazana ponja tsy misy faran'izao ka ny faratra amin'ny fahafatesany. Miarabantsika rehetra amin'izao alahady maraina izao ary tena vahoatra tokoa ny lela, gina, malahelo no fo. Manoloana izao fahalasany ny zandry anabavy ny midony any Anosy Be izao. Mpitolona mpanakanto ary nanana ny toerana izy teo amin'izany sehatra ny kanto malagasy zany ary koa eo amin'ny fitiava-tanindrazana noho ny fijoroany nanohitra ny tsirariny, nanohitra ireo vahiny izay manjakazaka ary mangalatra ny tanitsika. Voaingana no nanazava fa io Nosy Be io no tandindona efarany ty nositsika Madagasikara manontolo ty rehefa tsy jorontsika malagasy anohitra izao tsirariny, izao jadona izao. Efa ely ty anabavy ty no fantatra fa marary, manana olana ara-pahasalamana, gadraina tsy andrariny, namoronana ny ty rehetrarehetra ty afahana mitazona azy. Dia izao izy ndao sy ny fahafatesany zao noho ny etraketraka, noho ny herisetra, noho ny jadona ary noho ny fanaparam-pahefana misy eto amin'ity firenentsika ity. Zavatra tsy azo ekena na oviana zany na isinina na isinina. Ka tsy maintsy hojerena akaiky ny marina amin'izao zava-doza amina tambo namozana aina malagasy. Tena tsy ara-dala, tsy rariny tsony mihitsy zao. Satria olona efa fantatra fa marary, manana zo, lalàna rehetrarehetra iraisam-pirenena dia mandidy. Na olona efa tena hoe efa kriminelina faran'izay faratampony ara andeha hoentina afaka mahazo fitsaboana. Ty olona tsy hita zay zavatra hoe inona ny zavatra tena hoe zava-doza nataony na hoe eloka bevava nataony ity anabavy ity. De zao giazana ponja tsy misy faran'izao ka ny faratra amin'ny fahafatesany. Ny olona mpangala-bolamena, minisitra nangalatra, tafiditra amin'ny aferam-bolamena sy ny karazany, mitsorika, miporotsaka, mivoaka, mandositra fotsiny, tsisy arakaraka. Olona tsy manatsiny, olona ria mitaky ny zony satria ny tany miaro n'ireo mpiarabelona, mpiara-mitolona, miaro ny tany rehefa nazarinareo mbola amatona maro no gejain'ny vahiny, amena amin'ny vahiny, dia zay no anagadrana azy. Efa averimberina foana zay fa ny tompontsoan'ny vahiny no arovany ty fitondrana tsy vaniny ty. Tsy misy fiarovana amin'ny malagasy zany io. Malagasy efa zara raha manana tankely isitrihana, manana tankely ivelomana, dia mbola gidragidraina, arodana ny trano ipetrahany, alaina akery ny tany. Ka dia manentana antsika malagasy ray manontolo. Satria tsy resaka dia resaka Nosy Be io, tsy resaka Antsiarana na Dego io, fa resaka Madagasikara. Ary tsy ao Nosy Be ihany misy any olana io, fa manerana amin'ny Madagasikara resaka tany alaina akeriny iadina amin'ny vahiny io. Karana ny tena raindahany amin'io, sinoa efa manetony amin'izao fotoana, dia mijoroanareo ry poniny Nosy Be. Tena manainganareo mihitsy hijoro. Satria rehefa tsy hijoro nareo dia izao efa raha ny tompoko vavy
niny doni zao no efa rahanareo menakavy satria ho avy ny jadona resaka tsy misy antony na andefa rivotra eny an-dalana ary ianao sanatria de ho sambory ny ralahy satria tsy azo andefa sanarivotra tsony ny lalana raha izao mitoy reny vavany reny filoham-pirenena intérim ve anao de anao vava ohatry reny zavatra olona lehibe mitondra ny firenena fa efa fitondrany-jolahy jilamboto tsy misy ilaivana azy tsony ty firenena malagasy ity tena tsy asian'ireo asina tsony ny vahoaka malagasy hitsakitsahana hatrany etapindohany anaova amin'ny maloto hatrany ambavatsika ny tena sary azo omena n'izao fitondrany zao zavatra diso sy lainga terena ho marina sy hoekena hatramin'ny lehibe ny lalam-panorenana reny mbola miteniteny foana hoe tandreminareo fa tsy fantarareo fa misokatra ty vavako ty sady mandrao andra ianao tokony hiaro ny lalàna sy ampiatra anao zay ampiarana ny lalàna eto amin'ny tany sy ny fanjakana indray zany no manitsakitsaka ary miakatra eny etapindoha amin'ny malagasy mipetrahanareo zavatra efa tsy izy diso laingy raha mahita hitapoko hitam-pirenena ny resaka halatra sy tsy ara-dalàna dia aterena fotsiny andeha sy hoekena rehefa tsy manaiky dia avoaka amin'ny basy sy ny tafondro aizy nareo reto fato maramila andozy reto e maramila zany langaty maramila miaro tandrazana zany zandary zany tokony hiaro ny firenena hiaro ny famarinana zany fa tsy hidaroka sy ambony vahoaka hisambotra vahoaka ohatran'izao ty tena fa zavatra efa tafahoatra ty ny tena tonga amin'ny fitenenana hoe goty napy déborde ny tao anatin'ny vera ty resaka fahafatesan'ny nidony ity fa mijorotsika na ny any atsimbo na ny any avaratra na ny any atsinanana na ny any revatra neto ampovoany tany fa efa tsy rariny tsony zao raha mipetraky tsika de tadidio fa ho itsahan'ireo hatramin'ny farany amin'ny heriny rehetrarehetra mihitsy ka hovidintsika lafo ny famerenana izay fahafahantsika sy izay resaka tany-tandalana zay raha tsy zao tsika de efa manomboka amin'ny rahina miara-mietsika zao ny taratry ny hoe tsy rariny olona tsy nanao inona no gadraina tsy andrariny olona marary tokony izaka azo atao ivoakan'ny hôpitaly ho tsaboina no mbola giazana any amponja avela ho fato azy any amin'ny hôpitaly any amponja mantsy azafady indrindra ka ny tsy rariny dia itoy ary mavesatra hiaenjana hatrany hatrany raha tsy mijoro sika io valim-pifidianana tsisy fotony tsy misy ilaivana azy resaka fifidianana tsisy marina nankely ary kandidat 30 ve de olona telo ianao ny andeha andray anjara ao de misy mafifidianana an'izany ka ty moa efa natokana amin'ny resaka ho an'ny ranabavy ny nidony dia miara-miondrika manoloana an'izao fahalasana an'izao ary mampahery ny fianakaviany ka dia mijorotsika ary malagasy aza mipetrapetraka fa izao no anjohantsika izao no hoe jadona aminy olona idina-ponja tsy andrariny olona tokony isitraka fitsaboana tsy avela ivoaka isitraka efa fitsaboana dia fa famonon'olona zany crime ka dia mandra-piona daolo indray aloha fa de manaraka indray mandrapiona veloma daolo tompoko